Ivatsika vaovao hafa isika eo anatin'ny lafiny fialamboly sy lanonana na amaranantsika ny vaovao nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny zoma alina lasa teo moa ny lanonana Oktoberfest izay nitanterahana tetsy amin'ny California tetsy Andrahary izany sy ankoatran'izay dia nisy ihany koa ny fankalazana ny faharoapolo taona ny gold natao tetsy Antanimena natao amin'ny fomba niavaka ihany koa moa no nanaovana izany. Tao anaty lanonana manetriketrika no nanokafana ny CTHB Oktoberfest ny zoma alina teo teny amin'ny California eny Andraharo. Midika lanonana tokoa ny Oktoberfest ho an'ny THB ary ambohi-pionandreo rehetra mpakafy THB no ireo hetsika maro samihafa karakaraina mandritra izany vanim-potoana izany. Tafavory ihany koa ireo akora rehetra fanaovana lanonana teo ny masikita, ny fanentanana ara-mozika izay niarahana tamin'ny Omega, ireo hotesy tsara tarehy nanao fanamiana bavaroazy izay nikarakara ireo mpilanonana. Teo ihany koa ny fifaninanana fisotroana izay nahazoana loka maro samihafa. Niavaka ihany koa ny alin-danonana izay nitotosaina ny sabotsy alina teo tetsy amin'ny club etsy Antanimena ho fankalazana ny faharoa-taona ny sokafan'ity sy trano fandizan'ity. Sy ny hafahafa araka izany ny gold namoaka ny tsara indrindra avy aminy ampahomby izany alim-pilanonana izany sy teo amin'ny fampiangonan'ny toeram-pilanonana izay tena niavaka tokoa. Nampiavaka ny fotoana ihany koa ireo fanentanana ny endrika fampisehoana maro samihafa niarahana tamin'ny Sam Rib ary ireo mpandihan'ny gold. Dia farana tao anatiny izay fanadihadiana iray izay ihany koa ny fampalam-baovao antsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mbola mamefy fotoana anao raha ampitso amin'ny valora hatrany. Veloma tompoko.